Faly miaraba antsika rehetra indray zany a, faly miaraba ihany koa ny fianakaviana any Madagasikara any. Androany tony mahazatra atao maivamaivana ny serasera 3 minitra. Alahady androany ary fery ray volana androany izay nanomboana an'ity serasera 3 minitra ity ka anao jery todika kely fohifohy ako video 20 sa 30 zay ny vita tamin'ity serasera 3 minitra ity. Betsaka ireo video hita hoe be mpitsidika, misy koa nefa ny vitsy mpitsidika dia lanjalanjaiko amin'izay zany hoe inona ny zavatra mety andrasan'ny olona amin'ilay izy. Ny antony nanomboana an'ity araka ny lazaiko tamin'ny fahatomboany dia hoe hizarazarahana izay zavatra eritreretiko talohako mpanao blog, tsy taloha moa zany fa hatramin'izao mpanao blog, izany hoe manoratra izay zavatra mitranga amin'ny fiainana andavanandro dia fampizarana inona ny hevitro mikasika an'ireny dia ny eritreretiko hoe atao video indray ilay izy zany satria moramora kokoa anahy koa manao anazy amin'ny video dia nahafinaritra aloha ny fandehany. Betsaka ny mpitsidika nefa mahafapo anahy koa ilay izy fa tsy hoe ho an'ny mpitsidika loatra fa mahafinaritra anahy mizara ilay izy sady misy hojerevany any Madagasikara amin'ny fianakaviako. Na izany tsy izany dia mila mijery ihany aho hoe inona izany ny zavatra tokony ho atao. Betsaka ny sujet lohahevitra efa nieritreretina dia angambany ireny ezahana ho hatsaraina ho vaozina. Angamba koa tokony hoe lohahevitra ray isaky ny fisehoana ray izany no atao fa tsy hoe mametraka zavatra be dia be. Izay koa izany angamba ny azo atao. Misy koa ireo zavatra nampanentanay koa nefa mbola tsy nivoaka ihany hatramin'izao, mila jerena ihany koa ireny dia hotohizantsika ilay izy fa mila fampirisihana avy aminareo ihany koa indrindrandrindra amin'ilay fanindrina ilay j'aime sy ilay subscribe. Ohatran'izao zany fanaovana anazy. Ity izao ohatra avy mijery an'ity video ako ity ianao dia ny zavatra ataonao voalohany manindry an'ity hoe subscribe ity, indraindray mety hoe s'abonner ny soratra eo na soratra hafa ihany koa. Manindry an'iny ianao dia avy eo ok, dia manao ok ianao dia efa abonné eo zany izao ianao dia rehefa vita iny dia tsindrinao ity lakolosy kely ity mba hilazana hoe efa misy video mivoaka dia omeo notification ahako. Dia afaka miteny ianao hoe lazao email, lazao ahako rehefa misy video mivoaka amin'ity canal ity dia manao enregistrer, manao save dia izay. Amin'izay fotoana izay dia tsy very mihitsy nareo isaka misy video mivoaka fa ho lazain'ny YouTube foana. Ho an'izay manana YouTube zany, ho an'izay tsy manana moa dia aro fotsiny ny page fa ho lazain'ny Facebook ianareo rehefa misy zavatra apetraka ao. Dia misaotra antsika rehetra mitohy amin'izay zany ny serasera 3 minitra aorianan'izay ray volana izay dia manaraka indray veloma tompoko.